Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao ary ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mandala, tantara nosoratan'ny Gabi Emerasolo sy Landry Steven. Novelomin'ny Tovy, Saloy, Tsiry niaraka tamin'ny Landry, Rova ary Anasoa. Nandray fiosina totosi Tovy Andriambololona. Studio ny Prod. Mandala dia tobi-tafika malagasy any amin'ny faritra Mahatsiatra ambony any. 9 kilometatra mialana Lakamisy-Nambohima amin'ny lalam-pirenena fahafito iny. Somary miditra kely fa tsy manamorona ny lalana. Toby izay efa nolovaina hatramin'ny fanjanahantany izy io ary efa tena malaza ho misy angatra sy matotohan'ireo teratany vahiny Frantsay sy Senegaly. Noraiketina ho tantara moa izy ity satria mbola betsaka ireo olona izay mbola tsy mahafantatra mombamomba an'izany anaran-tanàna antsoina hoe Mandala izany. Indro ary Mandala. Tongotsika mon capitaine. Inona zany mibaiko tokony homenandreo miaramila ireo? Tonga dia manao rassemblement rehefa tafavoaka ireo entanao anaty fiara ireo. Voaray mon capitaine. Tena efa nialy taona mihitsy ary zany foto-drafitrasa eto Mandala zany. Sa tena mangina ery zato izy. Mba inona ary ny zavatra tena nataon'ireo vazaha ireo teto tamin'izany fotoana izany? Tena hita mihitsy hoe endrika tanàna efa tamin'ny fanjanahantany mihitsy zato izy. Mon capitaine, efa vonona daholo ireo miaramila ny ray mibaikinao. Jeriatrika! Ka zao asa ny tanterahantsika ty ary efa mila samy mivonona amin'izany daholo manao ny fanadiovana ny tomponsika. Tsy adiny ihany koa ny fanamboarana famatsiana herinaratra. Manomboka rapitsa amin'ny 7 ora maraina ny asa. Dia zao, mila lamintsika dia izao ny tokony atao Tsy maintsy mila olona mpahandro sakafo fotsiny satria tsika tsy mba miady amin'ny sakafo. Azonareo, mila voky foana ny vatana rehefa miasa. Ka zao, iza aminareo no mahay mikarakara sy mahandro sakafo tsara? Za mo capitaine. Sady zavatra tena manavanana hatramin'izay mihitsy zany Fa iza koa zany lahy ty Ohatray, tojo première classe mon caporal. Zao ny teneniko alahy. Aty amin'ny tafika ity tsy mila sarim-bavy Tsy mila miangotongoto oatra zany ataonla zany. Adiny samy lelana ty fa tsy mila adina sarim-bavy. Masava? Oui mon caporal. Dia ahoana fandaharam-potoanantsika mon capitaine? Tsy leo ve ilay tonga dia asiana mafapana kely sa hoany? Zay indray alahy fa hono efa mikarakara sakafo ve aloha le bandy sarim-bavy iny ao Vao avy nandalo tao mihitsy nge za teo Efa milamy madolo iny ao Fa ny ako nge ohatra mbola misy programa kely andeha tseny ena Lakamisy-Namboma iny Eny manko vao misy tsena fa ty amintsika somary lavidavitra ihany ko. Raha tsy diso tsy efa 9 kilometatra ve ny elanelantsika sy ny Lakamisy-Namboma? Ay ve? Ko maninona zany raha miaraka ka? Sady jery tsakitsaky eny tsika ny vidy sigarakolo fa ohatran'ny tsy ho ampy manko le atiako. Ay ve, mety zany ka. Ko maninona zany raha sady mba mijerijery sipy eny tsika? Mino mantsy fa abobaka eny Zay indray lasy ny vehivavy
aleo le tsy lotsy asiana an'izany resaka vehivavy zany aloha zao tsy tadida lamony nahazo antsika tany taolanaro ay sipy efa manambadiny niaraka tamintsika ko inona fa tratran'le vadiny dia zao ela mbola tsy fay ihany eny e fa tena enjana tokoa aloha le tamin'iny eny e fa tsara tokoa aloha le sipa taniny rakapy zay hoa hitako nareo ny tonga dia tsy naray lamba mihitsy vao nahita amin'ny bika aman'endriny ko sa tavy no volo ozy ry zalaza e sady tsy nioso miainaka be mihitsy vinareo tamin'ny araka tamin'iny le ty mangina le tsy dia aza miteny mafy be eo laso misy maheno zany resaka izany resaka tsy manjary zany manala baraka antsika eto ty koa tsy mahazo miresadresaka an'izany mihitsy tsika rehefa eto amasondry zalahy eto azo lahy aleo hipetraka foana ny fiteny motina sy mifanajana zaza zao tena alova filamatra mihitsy tsy sarigaiky araka amin'ny lisan'ny tsony fa manala baraka ny tenako ka tsy maintsy mba asiana kely koa nge fanalana azy rakafo fa dia tsy ho matotra be iny foana e lasa moranitra kely ny atsika ao velomy ny fiara dia ndao andeha so tsy hatratra tseny eo moa ny andro koa efa miariva letsy ena re andao ariko aleo aloha tsika eto amin'ity mpivaroko eny ity no mijanona dia eto no mividy eny rakapy ahoana ohatra manja kely anie za madama mpivarokena zany dia maninona letsy raha manja kely mipetra tsara letsy so dia mieritreritra nikeo to vadin'olona eo ary lahy ty tsy fahivovoka mihitsy ary lahy ty aleo tena mezaka no matotra amin'izay na dia somary etanetany ihany koa aza ny tenako mahita zato bika aman'endriny manahoana nareo mirahalahy inona no azoko atao anareo izay manahoana mady mizelona manja kely miarabanao tsy zany fa mba saika hanaovana hena 5 kilao azafady ary tena hanao fety be mihitsy ngenareo zany eny are izaho koa dia hoe hanao fety be fa ngatsy izy kisoa atao aminareo mady mizelona tena tsy mivarotra kisoa izay ry izy mirahalahy izany manko fa ety tena toerana fady kisoa dia izay no antony fa misy lohan'omby lehibe izay ao ange raha ohatra ka mahaliana anareo alefako amin'ny vidiny mirary tsara mihitsy eny e fa mety be aloha zay raha ohatra hoe mendry fotsiny koa marina aiza kosa dia hoe omena fotsiny mba misy masokarenany ihany ange io raha mise laingan'izany madama fa be vazovazo loatra io namako io aleo ary fa io ny vidinay fa tena mety io eny ary fa hono efa ela zany nareo no mivarotra teto ie efa elaela ihany ka ve fa hono raha tsy madiso iza ny anaranao le ty koa le tsy dia mandrepirepy olona tsy maninona ka tiana no anarako faly mahafantatra ny tiana aloha zay zandray no kaporaly ny ena ka dia izy kosa no kapiteny ery nareo olona manamboninahitra be ohatra izany koa dia faly mahafantatra anareo aloha izany ny tenako dia tia aloha le zavatra reo ary sotra betsaka madama endrasoko eto sery kaporaly ny aina fa mbola misy zavatra hafa vidiko manko ena re efa fantatro manko fa tsy hialy eo indray io raha tsy afa-po ny resaka ka zaho io hita mady mizely tsy hoe izay be resaka be fa mba tsara ihany nge mba mifakafantatra za ma tsy fa miaramila ao mandalahy zay reto ve nareo le miaramila ao mandalahy dia faly mahafantatra trano moa izany koa fa tena tsara tare loatra anao mady mizelona za kosa marina raha azoko nangalarina ianao dia tena nangalariko netiko nody mihitsy fa nga moa izany ianao mpangalatr'olona ka za kosa dia hoe mpangalatr'olona tena hokodiako any rangaty zay lalany ihany lalany izy kosa aloha tsy ratsy fa hono raha tsy madiso enao rery izany no mivarotra eto sa
matetika aloha zarery foana no mivarotra eto e. Fa rehefa eto ny ramoseko dia miaraka eto ihany izay ka manampy anahy eto izy. Ie. Ay, efa manambady ny elona. Faono aiza izany ilay ramosianao amin'izao e? Izany hoe izy moa izany mpitondra le fiara vaventy be ireny e. Dia mianatsimo any izy dia isaky ny faran'ny herinandro ihany izy vao mody. Ay ve? Ie. Koa maninona madama raha ohatra hoe rehefa misy fotoana dia mba miaraka aminay makeny Mandalaina mba manala fanginana. Sady ramoseko efa tsy ho raha teoko. Oka izao ka. Sao dia manahirana izany sady za ane miasa foana e. Sady ohatrany tsy mazoto fa io toerana io ny ange ka malaza masidolo be sady feno angatra e. Mamono mihitsy aza hono raha vao ohatra hoe tsy manao salut anazy ianao na hoe manao jeriatrika. Rehefa hoe mifanena tampoka amin'izany e. Dia tena mahita lazaina koa ianao tika. Dia mbola misy an'izany avy amin'izao vanim-potoana efa mazava be izao e. Tena marina ange ho azy izany e. Sady aleo miniminy foana toy izay manaonao foana koa. Eny e, marina aloha ianao e. Fa avela kely amin'izay ngamba ianao fa mihaona ihany tsika manaraka fa mbola betsaka koa ny andraikitra miandry ny Mandalako. Eny ary e, dia mandram-peona indray izany. Izay fa mandram-peona Kirtina. Ary tena mahay mikarakara sakafo tokoa ilay tojolahy iny a. Tena hainy mihitsy io ka. Ny tsika nge ny lemao rakapo tonga dia amin'ilay vrai daholo fa tsisy amin'ilay fosifosika ireny fa izany hoe feo amin'ny fotsiny somary hafahafa e. Fa izy ity ohatran'ny sarim-bavy ity mampome ako. Fa tsy hoe aty aloha lery. Voaray mon kapitaine. Tojo a! Tojo a! Ahoana izay mon caporal? Mandeha anaty aloha ialahy fa ilainy kapiteny e. Voaray! Ie, efa ho avy eo izy mon kapitaine. Ay. Ahoana izay? Voalohany indrindra aloha dia izao a. Mety tsara ny zavatra atao lahy. Toy izy fa tsara. Fa hono moa tsy nikarakara ny langa ilay akoho. Efa vitao mihitsy tompoko fa voasaika anaty azy mihitsy ahako. Sady nataoko be rony mafilotra tsara ilay izy. Ay, tsara izany. Ka eto aty ary raha efa vita e. Vetivety ary akazy fa ao aloha alaivony gitara ary kaporaly dia mba tendritendreo hira kely fa tena ohatran'ny mangingina izany a. Tena mety tokoa izay ka. Andraso fa ho alaiko vetivety ary. Tena efa alina ny andro hoe tsy fahaleo atory amin'izay a. Efa fito izao. Am'raika amby folo sasany kay izao. Raha pitra amin'ny enina maraina ny rassemblement. Voaray mon kapitaine. Soa avy mandry ary ianao e. Eny ary, tsika rehetra. Aleo rangalo hivoaboaka kely any ivelany ihany mba any makamaka torimaso fa tena ohatrao mafana be ato anatiny ato a. Fa ohatrany tena tsy miala ato an-tsaiko foana ny endrik'ilay tovavy iny ka tena tsara kosa aloha ilay madama e. Ary leo amin'izay aloha akaka torimaso eto ivelany eto fa ohatrany tena efa alina be loatra izany andro izany ka. Kaporaly! Fa inona koa ty ataon'lahy Kaporaly inonao ve izany feona soavaly sy feona lakamisy maneno be izany sady lasa mandrivotra be tampoka koa ilay andro Eny tokoa ilay izy. Ohatrany hafahafa marina. Eno Ary tsy haiko mihitsy izany raha tsy lava tonga teo iny ohatra tokoa fa to misy miaramila vazaby
taingana soavaly ty reny Inona? sady otrony manatona ty amintsika ny mihitsy izy zany Andray, dia inona atao kaporaly aleo tena miafina mihitsy aloha ka me fianata aloha lasa dia hitany ka akagny aly ty Tena hita antsika kaporaly Sa ve tonga dia ho tia firiko any rehefa tena efa manakaiky antsika nge zareo Aleo rangahy namahana basy mihitsy aloha tonga dia tsy firy lesy Ary atako mihitsy reo tsy firy Ko tsy mihoatrana akory anie izy zany Tena tsy laitra ambaly zareo Tena manahody mahery ireo olon-dratsy manafika amin'ny andro alina ireo kaporaly tena aleontsika hiantso élément fa tena ohatry ny hafahafa ty ka Ie sady ino fa tany vonjeo vonjeo Tena misy zavatra vafa ny velana any fa aleo aloha hivoaka aleo hiazakazaka mary fa misy inona kaporaly zany re kapitaine fa misy zavatra hafahafa vazaby anankitelo ny tona soavaly dia tsy hita tampoka izay nalehany Tena zany mihitsiny nitofiriko ihany fa tsy laitra ambala nge tena hafahafa Tena mino fa matoto reny Tena misy matoto mihitsy tompo ty kapitaine fa nareo rolahy reto sao dia matahotra sao dia manany ihany aloha nareo rolahy reto Andray tsy hitako mihitsy koa izay tsy hidirany any an-trano fa inona ny atoriana ty ivelany aty midirany an-trano fa ataony atsika sy ny amamoana manofo ratsy eto elisany tsy hitako hoe aiza zao zay eo manapaka ny torimasoko fotsiny ka tena tsy nanofo velively izay moa kapitaine aiza zay eo tena ny masina mihitsy ny nahita vazaby anankitelo no hitanay sady mitona soavaly ka aiza ary zao zay eo ndana matory any an-trano dia raha pitso miresaka voaray moa kapitaine manadala mihitsy elisany reto ka aleo aloha andrehatra sigara kely zay vao hiditra atory fa tsy mahita atao mihitsy ny zalahy reny rehefa mamimamy ity ka ary so ary dia mba nifoka ny tsy foka koa zalahy reny iza mahalala mety mifoka ka any ka lasa mahita zavatra ho azy iny aleo aloha anao fisafona kely ny manodidina ihany rehefa samy tafavoaka ty ihany ka zavatra tanàna milamina tsara zao ko ohatray ary ohatra ny misy olona ndre ambony vaty lampy ry zany tena olona io sady ohatra ny vehivavy izy zany aleo aloha anatonako eny hoe fa izy ianao dia maninona eto amin'ity andro misasakalina ity Bonsoir, tu es beau. Bonsoir madame ary ohatrany tsy malagasy izy zany tena tsy malagasy ty mais qu'est-ce que tu fais ici à minuit Je prends l'air. Et toi, beau gosse, que fais-tu ici à Mandala? Je suis capitaine Aïn. Je suis ravie de te connaître. Moi, c'est Marie-Claire. Waouh, quel nom. Tu es si belle, Marie-Claire. Tena aleo rangahy hoentina any an-trano fa tena ohatrany tsy aritro zato izy sady tena tsara zany raha tovovavy tena kanto. Marie-Claire? Oui. Je t'invite dans ma chambre. Ok, pas de problème. On y va? Tena lasy ty. Donne-moi ta main, Ma quoi? ma Continue. belle. Ok, tiens, prenez-la. Tena azo tory marina. Marina raha taitra mihitsy raha tsy nahazava ny andro. Ohatray, ary fanakaizo Marie teo. Mahagaga koa zany Tena tsy tsikaritro mihitsy ny alany teto Sa mety hoe tsy tia mety hoe tsy tia ho hitan'ny zalahy izy dia naleo ny ala vao maraina.
Natsiro kosa rangahy ny Alina. Izy amin'io sady vazaha be ny tena manja. Jeretrika. Oay, aleo aloha monjy asa amin'izay fa efa mazava tsara koa ity ny andro. Ary efa manao rassemblement ry zalahy zany a. Aleo tonga dia hanome baiko avy hatrany. Joro mahito tsara daholo a. Alefa. Fa zao izy mon kapitaine. Tena tsy hafenina anao fa tena misy lolo ty toerana ty. Tena reny ratsika nahita reny. Zao no teneniko anao kaporaly a. Tsy mba toetsay miaramila mihitsy zany mihemitra amin'ny ady zany. Sady zao no lazaiko anao kaporaly a. Tsy ilaiko hisy hahafantatra an'izany zavatra zany. Afaparitsary tody izay efa nahafantatra ny zavatra nisy. Raha mivoaka zany resaka zany dia ahita amiko se a. Tsy ho vita mantsy ny asa-panaovana antsika raha sanatria mivoaka izany zavatra zany a. Raha ohatra ka fantatry zalareo zany. Tena moramora amin'ny kapiteny ry miteny an'izany ka aleko rangatsy mamahaly betsaka. Zao a, misy ao antsika ty dia hanamboatra ny jiro sy ny rano amin'ity tobo ty. Noho izany dia mila asa malaky sy vita tsara tsika. Zao ry kaporaly a. Mila raport'ny asa vita raha riva. Baiko midina avany ambony manko ny atsika ka tsy maintsy vitaina vao miala teto a. Voaray mon kapitaine. Mazava tsara zay a. Voaray. Vonona mandrakariva amin'ny miaramila. Ka zao, mamonjy asa aloha zao dia misy lohanombo zay ao anaty sobika ao ataontsika loka-tandro. Asa ivokarakaray mpahandro sakafo sahady izy dia zao. Dia sisan'izay mamonjy asa avy hatrany. Mazava? Voaray. Ary mba nakaiza ary Marie Claire. Tena nanofo ve za sa zavatra tena nisy ary reny. Mahagaga ihany ka. Tena adingo koa ny nanontany azy hoe aiza moa nareo no mipetraka. Enjan'izany. Nahazaka vazaha ihany le tselary kapiteny aina ka. Fa mba iza loatra re iny. Nahagaga koa ny tonga dia naneke niaraka amiko sady tonga dia niaraka mandry tamiko mihitsy. Sady izy aloha amin'io tena tsara tarehy a. Aleo aloha tsisy ampahalalana an'izany resaka izany ka. Aleo tazomiko ho ariry ihany izany. Olo ty raha tojo. Ao analy ty? Tsy relangely ty kapitaine fa ohatra ny varindrina miodikodina ao anaty ala zany fotsiny. Inona ary mahavariana azy? Ohatra ny hoe olona verivery saina zany sa mitady zavatra very? Eny tokoa lesy fa tena lasa ihany lesy ny saiko hoe tsy mba nasian'le resaka mihitsy ve lesy le zavatra nahazoantsika tamin'ny aliny a. Aleo lesy zany hoany a. Aleo raisina tony fo ohatrany hoe no fotsiny ireny dia vita any. Tena ohatrany tsy mandry amin'izany lesy ny saiko a. Tena tia mantatra bebe kokoa andreny zavatra ireny aka. Aleo fa zany ho iresaka amin'ny kapitaine rangaha. Aleo aloha zaho eny mihitsy ka. Andanariko. Kapitaine, manaja anao. Tojo, ahoana? Inona ny lahy? Miala tsiny aloha kapitaine manelingelina. Tsy izany fa mba saika iresaka kely aminao momba le zavatra niseho tamin'ny alina ireny e. Ay, ndao ary. Tsy izany manko fa tena tsy nanofo velively mihitsy za sy kaporaly ery fa tena nahita miaramila vazaha telo lahy nitondra soavaly. Ary rehefa nitofirina dia nanjavona tsitsy izay nalehany. Ay, toy izy hoe ny resaka lahy. Dia ny tiako lazaina dia hoe aleo angamba ny asitsika fanaraha-maso ihany rehefa alina ny andro fa za vao nahitarika amin'izany fa tena tsy mampandry saina mihitsy mandinika azy ka. Ay ve. Hitarika hono tojo première classe. Oui. Okey ary. Androany alina zany ianao fanaraha-maso tsika. Fa tandremo anefa amin'ny fisotroana toaka fa hita amiko nareo a. Ay, mahazo mahatoky ianao kapitaine. Ay. Aleo ary za ilaza amin'zalahy e. Zay aloha fa lasa Eny ary, ndao ary.
Samy mifantoka tsara daholo amin'ny asany amin'izay dia samy mangila tsofina fa efa alina ity ny andro a. Voaray lehibe. Oay, zareo inona koa zao izany rivotra tampoka be tena mila karenina izany ny feoany. Oay, tena reo indray ilay vazabe mitondra soavaly ry zareo mino amin'izay ngambany ianao zao kapitena fa tsy nanonofo intsony izay tokoa zao aza misy mikirapaka aloha fa aleo arahana maso fotsiny ny zavatra izay ataony. Reny fa manatona ty amintsika. Oay, tena tamakaty amintsika ne zareo hoe otifiko sa hoana? Aza manapoaka basy izany aloha fa ohatra ny olona hafahafa be reto izy ny ampasy efa vonona koa. Aleo arahana maso fotsiny aloha. Raha tena matoto reo dia tsy maty ny basy izany azonareo, nefa to mijanona eo amin'ny vavahady aza ry zareo izany Ohatray, ary to tezitra be ny zareo izany marina raha tsy ny karavasi mihitsy mpiambina ny vavahady. Tena aleo vonjena fa ho maty eo namantsika reo ka. Aleo tofiriko mihitsy ka. Aleo tofiriko. Aleo aloha voanainga n'ity varavaran'ity dia ndao hoeny malaky fa ho faty eo ry zalahy reo. Manaraha moramora vato arinako nareo roalahy. Aingakaingany. Okey. Eo aloha mijanona. Andraso aloha respect mon général. Oay, ary vao nitoraka salut an'zareo kapiteny dia sady niteny hoe respect mon général dia mijanona ilay kapoka nataony tamin'ny namanay. Fa ahoana koa ary izany reny fa lasa dia ohatray ary tsy hita tampoka teo izay nalehany. Tena mahagaga izao sady tsy hita niaraka tamin'ilay alika nanaraka an'zareo. Fa inona nataonao teo kapitena atao nanjavina tsy hita zareo Andao aloha jerena malaky ilay gardan karavasiny zalahy teo avy eo miresaka tsika. Ndao ary. Zao aloha ny ataontsika aleo za hiantso miaramila hafa aloha nolona azy roalahy reto fa tena vo mafy reto. Aleo solona miaramila hafa aloha zalahy mpiambiny reto ka. Raha pitsokoa mbola maro ny zavatra tsy maintsy ataontsika. Anisan'izany mila maka mpitondra fivavahantsika nala dia voly eto amin'ity toeran'ity fa tena misy zavatra tsy milamina mihitsy eto Tena mety mihitsy izany ka. Fa aleo aloha andeha hanao kafe kely fa tena za koa hiaraka hiambina andro zalahy eto moa kapitena. Mety zany se fa aleo aloha za atory fa tena mbola betsaka koa ny zavatra hitarihako ny ekipa rapitso fa hono amin'ny firy tokoa moa zao amin'ny 12 zao. Tafandrimandry ianao ary ka. Ay, zay fa lasa ary fa raha sendra misy toe-javatra fa hafa miseho dia atsoy voaray moa kapitena. Mahatalanjona ihany ny zavatra niseho teo iny Oay, ary to tsy mihidy ny varavarako tena tsy mihidy. Fa ahoana ary? Fa angamo izany tsy efa nidiko tsara mihitsy ity teo Tena efa nidiko mihitsy ity talohan'ny vahako teo Tena efa nidiko tsara ity ka. Oay, fa to Marie Claire. Bonsoir mon amour. Ohatray, bonsoir Marie Claire. Fa ahoana koa ary nahatongavan'ity ato amin'ity andro misasakaly ity? Je suis pressée de te voir aujourd'hui. Mais pourquoi? Oh, j'ai envie de te dire je t'aime. Moi aussi je t'aime Marie Claire. Oay, tonga dia nindroany fa manofo ve za zany marina mafy ary mbola nahita vehivavy tsara noho ity hatr'izay ny ainako. Marie Claire. Mon mari me cherche. Je te laisse. T'es où mon amour? Ohatray, ary fa lasa iza tampoka teo izy. Andriamanitro, eo sanatria ve ka matotoy Marie Claire Tsy aleo aloha hivoaka ny velany ihany fa tena tsy mampandry ny saiko mihitsy zao zavatra zao ka.
Saizary, Andriamanitra fa toa misy olona mainty be ino mitrotro azy iny. Oay, fa izary io toa nakaiza nanjavona tampoka teo. Oay, ohatrany hoe lasa niditra amin'ny zavona be miforona tampoka itsy. Manofy ary ve ahy? Aleo aloha tsongoko kely mihitsy ny tenako. Ka tena tsy manofy kosa zahay. Raha ny fahitako an'ilay zareo iny tena ohatrany hoe mifankaty izany, mifanoroka be ery. Inona ary ty? Fa mba iza loatra ary iny vehivavy iny e. Tena aleo mifampiresaka amin'ny kaporaly ihany rapitsy dia hiresaka amin'ilay hoe tiana mpivarotra eny iny, fa iny manko raha araka ilay filazan'ny kaporaly tena mahafantatra tsara zavatra maro be amin'ity mandala ty. Tena izay no dia ataoko ka. Mon kapitaine, fa misy ina atao mijoro rehetra eto ivelany eto ianao? Zaho kosa aloha tsy hiteny nininona amin'lahy. Tsy zany se fa ohatra na hen'olona nyresaka za teo dia mivoaka kay tsy nahita nininona akory a. Tena manafin-javatra amiko mihitsy kapitaine ka. Jerena ny endriny aza tena mivaloarika be mihitsiny. Fa misy kafe mafana marinao aloha raha hisotro ianao e. Ay, alefaso aty tokoa le tsy fa ilaiko aloha zany a. Andraso ary fa ho alaiko vetivety a. Dia izay voalazako an'izay ry kaporaly ny zava-nisy a. Ka tonga izany ty lalantsika ity dia mizotra makany an-tsena fa mila fanampian'io tian'io tsika. Tena enjana aloha ty raharaha ty kapitaine ka. Dia tsy maintsy hatrehana moa izany fa mila hafantatsika ny zavatra tena marina momba an'io toerana io koa. Tena izany mihitsy ho a. Afaka ty lalankely ity tsika dia tonga ao amin'ny tsena. So ihany fa nahita lalana manivaka tsika sady aleo koa aloha mba mandeha tongotra kely ohatrany mba makamaka rivotra anaty natiora. Tena marina mihitsy izany ka. Efa ritazantsika ery ilay fivarotan-tinana e. Fono hitina loatra ry io tanàna io fa tena mahagaga tokoa. Inona reny mety ho marina ambadika izao e? Ka tongotsika mon kapitaine, io misy an'tena. Eny tokoa. Efa tena te resaka mafy aminy mihitsy izany alako. Ka andao ary manao ny tiana? Manao ny kaporaly ery sy kapitainy aina. Tonga soeto indray aloha nareo e, inona ny atao anareo? Eny e, vidy mihitsy zay rehefa fa eny e, fa mety tsy manelingelina vera mba hiresaka kely zavatra vetivety aminao zareo lahy fa tena misy zavatra tena tiana ianontaniananao zay. Zavatra anontaniananao e? Hoe toary ny resaka reo fa tsy maninona nge. Ka tsy zany mantsy fa araka ilay resaka hoe mandala iny e, lefa fampiresantsika tamin'ny farany iny ihany zany e. Dia tena ohatrany hoe misy zavatra manitikitika ny sainy izany nge. Dia tiana hifantatra ilay izy, tena hoe tiana hifantatra mihitsy momba an'izay. Hoe ohatrany ahoana toerana io, tena misy rôly tokoa ve? Satria mantsy izay tsy dia tena hoe mba minomino an'izany lolo izany fa ohatrany nahita zavatra hafahafa izay dia izay no nahatonga any manontany. Efa tena izay ny teneniko anareo izay ny eo ahy e. Misy lolo aho. Fa mba tantara ho anakely hoe izany zavatra niseho taminareo izany fa mba tiako hoeno. Ka izao ilay izy e. Nahita vazaha mainty be telo lahy izay nitaingina soavaly ry zareo. Tena saika maty mihitsy nge ilay mpiambina roa lahy teo ambavahady fa tena nikarava sy nitsiaka izany e. Raha tsy kapitena nitoraka saluan zareo izay vao nijanona ilay zavatra nataony. Dia avy eo zareo tsy hita hoe nakaiza fa tena njavony e. Izany a? Tena izany mihitsy ny tiana ny zavatra nisy tao a. Le izy moa izany efa mba nahenoheno io tantara io ihany a fa tsy nino fa ny zavatra henoko hoe raha sendra mahita lolo ao dia mitoraka salut. Dia tsy maninona dia nataoko fimezana fotsiny. Zany hoe mezako fotsiny le izy tamin'izany. Tena raharaha be kosa aloha izany e. Fa eny e, rehefa saminareo sy ihany moa izany ny resaka dia hitantara zavatra aminareo ako. Hitanareo miaramila ny asa tao amin'ny toby mandala io koa mantsy ny dadako. Taona maromaro lasa izay. Efa zatra mifanihatra amin'ireo miaramila Senegal izay niteneninareo teo moa izany hoe mainty hoditra ireo izy e.
ary tsy mifanelingelina tsony fa raha vao mifanena fotsiny tonga dia mitoraka salia fotsiny izy dia tsy ataondry zareo ininona mihitsy fa misy lolo vehivavy izay koa aloha ao a izay hoe dame blanche izay dame blanche ie izay no tena loza mihitsy a fa iza ndray zany kea arak'izay resaka nataoko izay e dia lolo koa io dame blanche io vehivavy frantsay izay izy tena faran'izay bikana sy tsara tarehy izany vehivavy izany a tena hoe tsara e tena tia lehilahy be mihitsy io vehivavy io indrindra moa fa hoe lehilahy somary matanjaka ohatranareo izao tonga dia saromeny avy hatrany dia taraiky aminy koa ianao tena efa be da be ange izay lehilahy efa azony tao izay e Andriamanitro dia ho sanatria ve zay ny lahy aleo tsy eritreritratsy aloha e dia nanahoana daholo aky ireo lehilahy ireo tena faiziny avelony vadin'io vehivavy daholo mihitsy ange izay lehilahy miaraka aminy e zany ve ie izany hoe efa samy avely daholo moa izany zareo e izany hoe miaramila sous officier général tao ihany moa izany ny vadin'io dame blanche io tamin'izany andro izany zany ve marina raha tsy tena mioroory daholo ny hodidohako miaino an'izany zavatra lazainy tiany izany marina mafy dia hono aky inona izany ny maha dame blanche azy ka izy manao akanjo lava be izay hono izy isaky izay misy olona ho fitahany e tena izay ary le efa nahiako marina mafy dia ho sanatria ve fa tratra koa ahy aleo hoe sorona lavitra any aloha ny tahotra fa mbola tsy mazava amiko ny zavatra rehetrarehetra e izay mihitsy tsy mbola te hieritreritra be loatra n'izany a dia hono aky ahoana izay mialatsiana aloha fa somary be fanontaniana kely e tsy maninona ka dia inona izany nahalasa lolo azy tsy izany mantsy fa efa nahita an'io vehivavy voalazanao io nge zahy ary nahita ireo lehilahy mpitondra soavaly ireo ihany koa andre kiako eo tena loza izany loza hoana sao e mila maily foana raha vao miseho izay ireo miaramila mitondra soavaly ireo dia efa tsy maintsy iseho koa izany izay dame blanche e zany ary mino marina koa fa mety tsy hainao rery ny sehon'io dame blanche io fa mety efa tena be dia be koa no sehony taminareo ireo miaramila namanareo ireo e fa izany hoe mbola tsy mifanina tamin'ilay vadiny dia mbola tsy nataony ininona angamba koa tena enjana be koa izany ry tiana fa toy izy ihany hoe fanazavanao eny e ry zareo moa izany tena Senegal nahazo baiko ara-baky teny satria tena vonono sy akapokapoka an'ilay miaramila vadiny dame blanche any izy e tratrany e indrindra moa hoe tratra miray amin'io dame blanche io tena izany hoe tena makambe moa izany na nilazan'ity zavatra ity aza nefa tsy maintsy ho teneniko ianareo ihany satria mba hitandremanareo fa inona izany e tena hongotany hiala teo mihitsy aza ny mahalehilahy an'izay tratrany miray amin'io e ka tena marikiriko aneo amin'ny mandinika an'izany nefa dia zavatra tena misy e dia ho sanatria ve kay mariky lera ihany ny dame blanche zany aza misy re zany ary mino aloha fa olafy zany tena olafy zany raha sanatria mantso ka tena izy dia ahoana no mety ahazo za zay efa niaraka taminy fa ahono ahy fa maninona koa ary navelan'ilay vadiny nyrenireny ihany izany vadiny izany fa maninona raha idiny ao amin'izay misy azy ihany e zavatra mampidi-doza amin'ny fiarahamonina fotsiny le izy ho ohatra ny hoe kapoka tao an'la lehilahy madiditra vehivavy ireny izany e satria manko tonga dia fantany raha vao hoe ohatrohatr'izay izany le lehilahy ary tonga dia atao mibabony sy tsy maray lambo izany mihitsy tena mampivarahotsa n'izany zavatra izany raha sanatria moa izany ka efa izy le hitako izany dia ahoana ka inona no atao ahoana no atao amin'izany kaporaly toa tsy ahitana teny mihitsy izany e
Tena nahazako ary nge dia tena gina tsy mahateny mahaino an'izany e. Tena tsy hitako izay ambara moa ny kapitaina. Tena mampivarahoritsana tanteraka mihitsy ny mandinika ilay izy. Zao ary Aha. ndao midira ato anaty tsena ato nareo dia aleo tantaraiko anareo daholo mihitsy ny antony hoe nahatonga an'ireo lolo ireo tao amin'ny toerana io izany e. Ay, Ny tsena koa mantsy ity mbola somary mangingina fa mbola maraindraina ny androko. aha, tena tsy mampaninona anay mihitsy izany ka. Andao ry zery kaporaly a. Andao androso ao. Ndao ariko. Ireo misy seza kely somary ivaiva dia mahazo toerana fa zao no ato e. Sa kafe kely vetivety aloha nareo? Aleo angamba aloha amin'izao fa efa zava-dehibe izao ataonao izao ka. Aleo angamba tonga dia iroso amin'ny tantarintsika fa tena efa dodina tanteraka mihitsy nge izay ianao anao e. Ka zaho ary mifandeha an'ilay tantara e. Menanao ary izay e. Tena mifankatia fatratry Marie Claire sy le soldat sénégalais nefa ny dadan'i Marie Claire tena hoe le olona rasista be ireny mihitsy. Efa rarany foana le zanany vavy tsy hiaraka amin'ilay Sénégal io. Io Sénégal io anefa mba hoe tena hatsapahan'i Marie Claire izany hoe mba tena miaina ao anaty fitiavana izy e. Fa ny dada mantsy dia izy variana loatra amin'ny fitadiavana sy ny harena sy ny voninahitra e. Nahatemy mihitsy aza moa Marie tamin'izany hoe no io dadany io ihany hono no nahafatin'ny mamany. Dia tezitra be mihitsy le rangahy tamin'izay dia lazainy hoe tena fozaorana mitovy amin'ny reninao mihitsy ianao ty ozy izy. Tonga tampoka amin'izay ary le Sénégal sipan'i Marie Claire tamin'izay a. Tonga dia napiakatra ny atezeran'ilay dadan'i Marie le nahita le Sénégal io izany. Tonga dia nitifiry ny avy hatrany. Loza nefa ry zareo dia inona ozy izy nareo? Fa misy inona ka? Marie Claire indray voatifitra le rangahy. Izany a. Dia namonjy anjanany malaky izy avy eo dia nanome baiko ny miaramilany hoe tifiry ho faty ihany io Sénégal io. Dia izay ry zareo le tantaram-pitiavany sy nahafatesany Dame Blanche sy ny tifirana le Sénégalais tsy nanatsiny a. Ay ve ka izany e. Ie. Tena misaotra betsaka anao madamo Tina tsy nisalasala ary nanana finiavana nandamy fotoana taminay teto a. Esa tena nahafantarana zavatra be dia be tokoa. Fa hono a, mivarotra ve nareo rapitso? Ie, mivarotra ka. Sady dada koa handalo eo raha eo naminy nareo. Ay, tena mety izany a. Aleo mba hametrahako numéro telefona nareo dia mba hatsonao fotsiny a rehefa tonga izy dia ho avy a. Mety. Tsy maninona ka mety izany. Ay, ty ary. Fa mba ohatry ny ahoana loatra re izany Dame Blanche na Marie Claire izany e. Tena mba tiako ho hita. Aza miteniteny foana fa tongavana eo tokoa nge ianao ka ho lozy eo e. Hita ho a. Mba manany ihany re za. Zay ary madamo Tina fa rapitso izany a. Dia mandram-piona vetivety dia misaotra indrindra. Eny ary e. Fa saika adiniko letsy a. Miantso amin'ny opéra Barthélemy za tamin'ny maraina dia tsy afaka hono izy izao fa mbola maharary dia ahoana. Izany a. Tena raharaha indray izany. Aleo fa tsy ho hita eo ve izay atao rehefa salama izy e. Fa aleo ty ihany no lalina kapitainy ka. Andao tokoa ary. Sady maika hamonjy andry zalahy ao. Ie. Tena enja ny nikotrana sy vezivezena androany iny a. Alasa ity ny andro. Tena mahatsiaro tena ho vizana sy torovana mihitsy aho izany ka. Aleo aloha handray kely amin'ilay mafana kely ato mba sady hitadiavana torimaso ka. Tena mbola mahavalalana foana iny zavatra nitantaran'i madamo Tina anay androany iny ka. Tena tsy mampino. Mba lehilahy matanjaka sady mpitondra tafika ihany afa. Ohatra ny lasa matahotra izany indray raha vao mieritreritra an'ilay zavatra misy. Aleo aloha voaina mihitsy ity varavarana ity. Tena ohatra ny lasa mafana be koa ny andranandro izany ka.
sady ohatran'ny niakatra sahady zany alcool zany a. Aleo hoe sorona mihitsy aloha ny fanaminaka. Bonsoir mon amour. Oay, Andriamanitra, fa Marie Claire, ahoana koa ny fomba nahatafidirany ty tato. Tena zay aho vao mino fa tsy olombelona ty fa matoto. Tena mihinan-keo aho fa tena ty ihany ny dame blanche ny tantaray madame tiany. Tena varaotsana tanteraka. Mahatahotra tompo apio aleo miantso vonjy. Tena loso ty marina fa tsy mahasokatra koa ny vavako, tsy mahetsika tsony aho. Tena lasa mahatahotra be, tena lasa mampatahotra koa izy zany a. Oa ary mitsingevana tampoka teo. Pourquoi tu m'as trahi? Je suis pas ton amant. Laisse-moi tranquille. Ton mari t'attend. Tu ne fais pas partie des vivants. Tu es déjà morte. Andriamanitra, tena tany manatona koa ty le vadiny. Dia ho faty ve tsy Fotseo e! Fotseo e! Tu vas mourir, le petit pervers. Andriamanitra, tena batainy amin'ny tanany ilany fotsiny aho. Fotseo e! Fotseo e! Ohatray, lasa izy teo. Tsy naninona ve ianao mon kapitaine? Tojo première classe. Ie, misaotra ny se. Tena saika maty aho. fa hoany? Ao aloha mba hareno kely aho fa tena tsy tafatsangana tojo aho. Ao ary e, mipetraha kely mihitsy aloha ianao ka. Misaotra ny se. Zao ry kaporaly ery mila maka amin'ny fianarantsoa aloha tsika hanao rapport zao zavatra marobe miseho aty amintsika zao sady aka mopera androka amin'ny fanahy ratsy mitoetra eto amin'ity tanàna ity, sady mba hanararotra kely andalo ao amin'ny body le zandroka any aloka. Tsy maninona za mon kapitaine. Teroviana zany anaingintsika. Tonga dia mivantana any amin'ny toby RM2 tsika aloha fa zay ny tena maika. Rehefa vita moa zay dia afaka mandalo kely any vaty aman-janak'sesy ka zao omany ny entana tokony ho entina dia afaka adiny roa eo tsika miainga. Voray mon kapitaine. Vita zay aloha iny tatitra iny, andeha ho any amin'ilay zandroka any aloha fa tena ohatra ny malahelo azy aho zany. Aleo aloha atsoko kely izy sao dia tampoka be aminy eo fahatongavako any. Allô? Bodo? Zoky ihany re? Ie. Ho avy any aminao aho zao fa nanao mission kely eto Fianaratsoa e. Ie, eto aho zao. Ay, zay ary fa rehefa avy eo zany e. Natolotra ny malay misaraka groupe anareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mandala, tantara nosoratan'i Gabi Emerasolo sy Landry Steven. Novelomin'ny Tovo, Saloy, Tsiry niaraka tamin'ny Landry, Rova ary Anasoa. Nandray feosinana totosa Tovo Andriambololona. Studio ny prod. Amin'ny heriny anio ny fizarana faharoa.
fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.